telo andro zay dia nivorotsy ara-potoana ny filan-kevitry ny tanàna nandinika ny ireo fantsiana natolotry ny mpanatanteraka na fanantanterahana eto amin'ny tanàna Antananarivo ary nisy fantsiana fa tsy hoe nalefa ny filan-kevitra munisipaly amin'izao fotsiny izay tolo-kevitra avy any amin'ny exécutif dia nylaniana ny fantsiana zay natolotry ny exécutif ary nylaniana koa nefa nasiana fantsiana zany tolo-kevitra izany dia mba haretona fa lany zany nasiam-pantsiana ny teti-bola 2024 iasany ny tanàna Antananarivo. Ny miresaka amin'ny pavillon dia zavatra tsotra ihany, voalaza tao anatin'ny teti-bola fa tsy voamarika tao ny vola miditra amin'ilay pavillon vaovao. Ny pavillon vaovao dia mazava tsara fa misy ny ataontsika hoe convention standard na fanarahana amin'ireo partenaire izay nitona ny volany tao anatin'ireny pavillon reny. Izay zany no nahitana fa ilaina araka ny fangatahana izay naroso teo aminay ny irsona amin'ny fantsiana ny teti-bola io mba ahafahana miroso manana teti-bola zany iasana mandritra ty 2024 ty. Ny zavatra nangatahana indrindra tao anatin'io dia mikasika ny vola miditra amin'ireo resaka hoe pavillon vaovao ny fanalana ny atao hoe droit de circuler. Ny rahantsika mahita ny lalana eto amin'ny tanàna Antananarivo fa be lavaka ary tsy voakarakara. Ny vola miditra amin'ireny no eritreretina entina anamboarana n'ireny lalan'ireny. Ny zava-misy nefa dia hitantsika tsara fa voamaika ny foanana zay vola tokony hiditra amin'ny tanàna Antananarivo zay ahafahana manao ny ataontsika hoe fikojakojana na entretien ny lalan'ireny. Koa heverinay fa raha ohatra ny fanalana an'izay aloha anatin'ny teti-bola no ahafahana mandroso dia nanapa-kevitra ny maro anisa hoe tsy maninona ary aloha afaka alantsika ao kanefa hiaditsika rehefa avy eo fa tsy rarina ary tsy mifanaraka mihitsy ny tokony ho atao mihitsy ny fanalanana io anatin'ny teti-bola. Tadio tsara fa ao anatin'ny teti-bola io voalaza tsara, voalaza ny lalàna fa tsy maintsy misy ilay ataontsika hoe accord de contrôle de légalité. Ka raha ohatra iziriziry fotsiny amin'izay tsika be dia be ny resaka programmara sosialy tsy ho tanteraka ato dia hiverinareo amin'izany reo sahala amin'ny karama sy ny sisa be dia be ny olona nateraka izany teti-bola tsy mahazo contrôle de légalité zany dia voatery aloha zany tsy maintsy nirosona amin'izay fa tsy anaiky an'izay kosa tsika indrindra ny filan-kevitry ny tanàna tsy manaiky an'izay satria mila manana lalana tsara tsika eto amin'ny tanàna Antananarivo, mila miala amin'ireny lavadavaka sy sisy reny tsika ary mila be dia be ny zavatra tokony ho atao. Ny tanàna Antananarivo dia zatra mitantana izay ompelan-tanany aloha ahafahana manome ny vahoaka koa izay tokony ho arosony. Mety ho fiandraika an'izay zao dia mety any amin'ny satria natokana ho an'ny lalana izany droit de circuler zany anamboarantsika lalana dia mety hiena amin'ny zavatra ohatran'izao aloha tsika nefa mino fa reo teknisianina rehetrarehetra amin'ny fanatanterahana hoe tsy maintsy hitady foana izay fomba ahafahana manatsara ny lalana fa tsy hipetraka fotsiny amin'izao izy hoe tsy misy ny vola ny sakanana vola tokony hiditra dia zareo koa tsy hanao ininona tsy ho tonga amin'izany tsika. Feverako tsy hoe aloha raha ohatra ka samy manana ny atao hoe finiavana mahaolana ny rehetrarehetra. Tsy maintsy mivoaka malaky fa tsy miandra izany vola amin'any. Raha ny eto aminay zao fa vita izy dia ho hitantsika eo indray ny eny amin'ny contrôle de légalité. Zany anie azo omena indray andro anay zany raha tena izy satria zavatra efa fandiniana zao ny zavatra tokony hivoaka eo